Nazo hôpitaly fandidina sy fampiantranona marary ny ao amin'ny commune Fotadevo, district Nampania Andrefana. Foto-drafitrasa mitentina 700 tapitrisa ariary avy amin'ny fikambanan'ny Dr of Madagascar avy any Allemagne no natontosa izao rehetra izao. Nandritra ny kabarin'ny fandimbiasana no nanambarany lehibe ny faritra Antsimo Andrefana fa tsy mahantra akory ny malagasy fa tara fivoarana. Manatombo manokana Fotadevo amin'ny fampihenana ny tahapahafatesany ho an'ny sarababe bahoaka. Tsy mahantra isika, tsy mahantra loatsy Madagasikara fa tara fivoarana. Hivoatsy tsika satria fa manana ny lehibetsika reo, manana ny filoham-pirenenantsika zay manana fandavatena sy programa nasa hanaovana an'izay. Tsy mahantra tsika satria laha ny harena avao manana tsika. Tsy misy olona afaka miasa raha tsy salama ka tokony hatao ny fikojakojana mba hampaharitra izao foto-drafitrasa izao. Izahay moa dia mandeha hatrany ny fahavolonanay amin'ny fiarah-miasa, amin'ny fifanampiana aminareo, manao antso avokoa amintsika mponina eto Fotadevo sy district Nampania manontolo mba hifanampy amin'reto havatsika reto satria tena asa sarotsy dia sarotsy nataondreo reto. Na dia oza ny fahazona ity trano fandidina eto Fotadevo ity dia mbola olana ho an'ireo mponina any sy olana ho an'ny fampandrosoana ny fahasimban'ny lalana.